Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Lou Ling avy any Chine. Iza ny ten'Andriamanitra? Nanana olana lehibe Lou Ling. Nieritreritra ilay sampy teo amin'ny talatalana teo ambonin'ny varavarana fidirana izy. Nipetraka tany Chine izy ary nilaza ny ray aman-dreniny fa Andriamanitra io tapa-kazo io. Tsy azo atao zany, tsy azo kena ho marina tsotro izao zany. Ilay Andriamanitra velona dia any an-danitra ary io sarivongana eo ambony lovia io dia sampy maty. Nanana tanana izy saingy tsy afaka manampy na iza na iza. Nanana vava izy saingy tsy afaka miteny. Nanana tsofina izy saingy tsy nahare. Nivavaka tamin'io sampy io ny olona nefa tsy fantany izay nolazain'Andriamanitra velona. Izao ny Tompo Andriamanitrareo aza miankohaka amin'izay andriamanin-kafa afa-tsy izao. Nieritreritra an'izany Lou Ling. Tena Andriamanitra tokoa ve izany ilay ao amin'ny fitoeram-bokintsika? Tao amin'ny sekoly kristianina izay nianarany dia efa nandre momba ilay Andriamanitra tokana izy. Mianatra izy fa naniraka ny zanany hoe ety amin'izao tontolo izao izy mba ho faty noho ny fahotaniny isam-batan'olona. Nampiaiky volana azy ny nandre fa nitsangana tamin'ny maty izy, afaka 3 andro sady velona any an-danitra izy amin'izao. Iza ny manana ny marina? Iza ny ten'Andriamanitra? Jesosy sa ilay sarivongana tao an-tranony? Fantatro izay ataoko. Aleviko an-tokotany ny sampy ao an-tranonay. Raha velona izy rehefa afaka 3 andro dia ho fantatro fa iza ny tena Andriamanitra. Nandray angady i Lou Ling nandeha tao an-tokotany ary nandevina ilay sampy. Faly ery izy tamin'ilay hevitra sady niverina tany an-trano. Nandeha ny andro voalohany. Ny andro faharoa dia lasa izy nandeha tany amin'ilay nandevenan'ilay sampy dia nangady teo akaikiny. Mbola tao ihany ilay sarivongana. Efa tsy andro nitsony ny andro fahatelo fa tamin'io andro io tahaka ny tamin'ny andro teo aloha mbola maty tao anaty tany ihany ilay sampy. Ankehitriny aho dia mino ny Tompo Jesosy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho ahy. Nandray ny fanapahan-kevitra tsara i Lou Ling ary niainany matetika fa niaraka tamin'ny foana ilay Andriamanitra velona sady tsy namela azy ho irery mihitsy. Izao no lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Izao ny Tompo Andriamanitra ao. Aza manana andriamanin-kafa ianao fa izao ihany. Tsy misy afa-tsy izao no tokony ho zava-dehibe indrindra aminao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.